Hiditra an-tsehatra amin'ny fahamanana sy savorivory politika ny fiombona amin'ny fiangonana kristianina eto Madagascar na ny FFKM. Na ny fahavonona iona amin'ireo kandida filoham-pirenena miisa 13 mirahalahy izy ireo. Amin'ny maray aman-dreny ara-panahy ny FFKM dia miaino ary manome fitenenana azy 13 mirahalahy ny dingana voalohany atao amin'izao fihaonana adatabatra boribory izao. Na manao an'io hetsika fanoherana io aza ireo vondron'ny kandida 10 mirahalahy dia misy kosa ireo efa manao fampelezan-kevitra sady manao fitetezam-paritra. Ao ireo efa mandefa ny vidéo misy ny sariny sy ny laharany. Ao ihany koa ireo efa nametraka ny sariny amin'ny fahita lavitra. Ireo manana teti-bola sy manana aino aman-jery no efa tazana fa manantanteraka izany. Betsaka ny fanontanian'ireo mpiagadiny hoe inona marina ny ivoriana sy fihaonana rehetrarehetra eny dia arariny sitsiny raha ohatra ka hanao tatitra amin'izy ireo dia ny kandida rehetrarehetra izay niona tamin'ireo ankolafy rehetrarehetra sy mpiara-miambonantoka fikarakarana an'ity fifidianana ity. Dia izay no antodiana teto androany ary manomboka androany dia efa natsahatra ihany koa aloha ny fanaovana pré-campagne mba ahafahana mifantoka amin'ny fitadiavam-baolana amin'izao fanomanana ny fifidianana eto amintsika izao. Ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena dia vonona hiara-iasa amin'ny fitandrovana eo anivon'ny ministera mahakasika ny fiovaovana ny toetrandro sy ny jony tsy ara-dalàna mba hiarovana ny vahoaka malagasy ny fampiasana ny ranomasina. Eo ihany koa ny fahitana ny jony tsy ara-dalàna tsy voafehy lalàna sy fitombon'ny mponina ary ny fitombon'ny mpampiasa ny ranomasina. Ankizy mpianatry ny APP miisa 9 manana naoty ambony indrindra tamin'ny fanadina-panjakana CPE 2023 teny anivon'ny boribory tany fahaenina no nahazo fitaovam-pianarana avy tamin'ny ben'ny tanàna ny Ainana Andriatsitohaina. Naoty mendrika tokoa 12 faingo hatramin'ny 17 faingo no azon'ireo ka ny avy any Andrefanambonjanahary no nahazo naoty tsara indrindra manerana ny APP.